mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika revako malala tratra ity sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny salamo voalohany. Ny salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesoa. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany. Eny ny lalany no saintsainy andro manalina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoha amin'ny fotoany, ny raviny kosa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany raha tsy fanahy fa toy ny akoho fahelin-drivotra izy ary noho izany raha tsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatry Jehovah ny lalan'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaferezana. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny salamo eto ry havako, salamo voalohany zany dia mampitany fiafaran'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Mampitany fahasambaran'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tamin'ny taonjato faha 14 dia nisy mpiasam-panjakana ambony tany Florence tamin'ny fotoan'andro natsoina hoe Machiavel. Machiavel dia homme d'État izay nahavita nitety firenena maro ary nanazava momba ny toetsaina tokony ho ananan'ny mpitondra raha tiany ahatondra tsara ny vahoakany. Nanoatra boky izy antsoina hoe Le Prince, izay i Machiavel zany izay fon'izy velona dia tsy mbola nivoaka mihitsy io boky kely nosoratany io. Fa rehefa maty izy vao navoakan'ny olona, novakian'ny olona ilay bokiny hoe Le Prince. Raha toa ka jerena amin'ny toe-tsaina kristiana na tonga ilay fomba fiteny hoe machiavélique, ilay mpamary toetra na adjectif hoe machiavélique dia milaza ny toe-tsaina izay asehon'ny Machiavel izay toy ny momba ny ratsy fanahy. Raha ao anatin'io boky kely io dia asehon'ny Machiavel fa ny faharatsam-panahy dia ny fahasiahana, ny tsy fanajana, ny fampiasana herisetra dia ilaina ozy. Ary zay no mampatahotra amin'ny fomba fijerin'ny ataontsika hoe vanim-potoana ankehitriny. Machiavel dia milaza manao hoe ny zava-dehibe dia ny fahombiazana, ny efficacité. Tsy afaka miaraka mihitsy ozy ny efficacité sy ny moral. Zany hoe tsy afaka miaraka ireo rehefa mitondra olona ianao na rehefa amin'ny fiainanao toa ve mitondra orinasa ianao, toa ve mitondra vahoaka ianao, toa ve mitondra vondron'olona maromaro ianao dia zao tsy afaka miaraka mihitsy ozy ny efficacité sy ny moral. Zany hoe ny fahombiazana sy ny fahendrena. Fa iza ny tianao ozy? Olona mahomby nefa ratsy toetra, sa olona ratsy toetra tsy hendry nefa mahomby? Zay mahatonga antsika miteny hoe machiavélique, hoe tena fomba fijery hafahafa mihitsy. Kanefa toa izay tokoa no iainan'ny olombelona ankehitriny. Toa zavatra tahaka izany no iainan'ny olombelona ankehitriny. Ny olombelona dia tsy mitady fahendrena, fa ny olombelona, ny tadiavin'ny olombelona dia ny fahombiazana. Fahombiazana tsy mandalo fahendrena. Eto nefa izay mifanohitra izany toe-tsain'ny Machiavel zany mihitsy ny tenenin'ny salamo, ny hoe ny tsara fanahy ny tompon'ny farany. Machiavel dia milaza manao
ilaina nge zany raha tianao ny ejain'ny olona no tian'ny olona de mila mila herisetra azy ndraindray, mila famaizana, mila hafetsena. Nohariny aza moa de mandrakariva ny fiainana de nohariny amin'ny hoe tokony ho manana toetra ny liona sy ny fosy ianao raha tianao ny ahomby izy, liona masika ary ny fosa fetsy ratsy. Le afako mety ho mazava ho azy tsy tsika kristianina ny toetrany Machiavel, fa nefa zay ny zavatra hitanao amin'ny fiainana isan'andro. Ary natoga ny mpanao salamy fatelo amby fitopolo manao hoe saika ny enjera na hijery ny fiainan'ny ratsy fanahy, fa atao le ratsy fanahy ambinina, fa za marina miezaka ho marina to tsy ambinina ary saika ny enjera nanaraka ny dian'izy ireo. Ny salamo voalohany zay mofona antsika afaka malala de manazava fa na inona eto ambonin'ny tany ihany de zao sambatra ny olona izay mandeha amin'ny fisainan'ny tsara fanahy, sambatra ny olona zay mandeha amin'ny lalan'i Jehova. Noho zany de na inona de mbola eto ambonin'ny tany ihany, hoy ny salamo de fa zao mivaly ny asan'ny ratsy fanahy, tsy miandry eny ambadiky ny fahafatesana akory ary fa mbola eto ambonin'ny tany mandrakariva ny mpanao salamo de zao efa mivaly sady ny asan'ny ratsy fanahy. Ary ny tsy mampamarina ny ataontsika hoe ny teoria amin'ny Machiavel de ny hoe azo nge ny fahombiazana ny zava-dehibe, fa le fahombiazana de zao fahombiazana tsy maharitra, fahombiazana vetivety ihany, fahombiazana zay tsy mateza satria Machiavel de nieritreritra ny olona ho tsy mieritreritra tsara hafa ny taonjato fahiny ambin'ny folo. Zao ny teny Machiavel manao hoe zao no izy manomeza toko foana ianao, manomeza promesse, manomeza toky, atao voky toky ny olona ho Machiavel. Naza nisaky miteny anao de manomeza toky, manaova promesse foana, fa izao tsy maintsy ho adin'ny olona ihany reny toko omenao reny promesse omenao reny. Tamin'ny fotoan'andro angamizany, tamin'ny andron'ny Machiavel, mbola tsy nisy ordinateur nitadidy, mbola tsy nisy telefônina nitadidy, mbola tsy nisy kadia hoe eto adin'ny olona ny toko omen'ny ny fiarahamonina. Fa am'izao andro antsika zao efa tsy mitombina intsony ny teoria Machiavel na de iainan'ny olona aza, fa eto ambonin'ny tany ihany de efa mazava ny tenin'ny mpanao salamo fa ny tsara fanahy ihany no tompon'ny teny farany. Eto revako malala de mampianatra antsika amin'ny mpanao salamo, manitsy ny diantsika mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, tsy hijanona eo amin'ny lalan'ny falian'ny mpanota. Ny falian'ny mpanota mantsy indraindray raha jerena ny bokin'ny salamo de zao indraindray toy ny mahavonjy vetivety, toy ny fifaliana vetivety, toy ny mety tsy maharitra vetivety, fa nefa de zao ny hafarany ny lalan'ny mpanota dia hoy izy manao hoe akofa aelan'ny rivotra izy. Zany hoe toy ny vary ihany, saingy vary tsy silana azy, akofa. Le afaka malala ity salamo ity zany de mampianatra atsika hitondra tena tsara, mampianatra atsika hamantatra ny hoe aiza moa zany lalako zany, sao de mainka hahita vahaolana, sao de mainka hahita fahombiazana, sao de mainka ho tafita ka dia eny amin'ny lalan'ny mpanota no ezakazahako, eny amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira ny toerana mahatamana. Avako malala tsy maharitra ny lalan'ny mpanota, tsy maharitra ny lalan'ny mpaniratsira, ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Mizakazaka manao ratsy ny olona, nahoana moa ny olona mizakazaka manao ratsy? Tsy hoe satria sarotra ihany manao ny tsara, fa mizakazaka manao ratsy ny olona satria maika hita vokatra vetivety izy, toy ny mahavonjy azy vetivety ilay ratsy, toy ny manavitra azy vetivety ilay ratsy, fa zao rehefa ko malala vetivety ihany zany. Satria ianao kristianina
satria ianao mpanompon'andriamanitra toy izao ny afatry ny mpanao salamo. Izy manao hoe ny tsara fanahy kosa de izao tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy. Tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy. Ka izao mamoa amin'ny fotoana izy, ny raviny tsy mba malazo. Tsy tahaka ny ataontsika hoe ratsy fanahy zay hoy ny tompo manao hoe manorina ny tranony eny ambony fasika, de rehefa tonga ny tafiotra de motsamotsana. Fa ny tsara fanahy kosa de zao tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona. Misy inona mandrakariva? Mamoa foana izy amin'ny fotoana ary ny raviny tsy mba malazo. De afaka malala zany ny fiainan'ny tsara fanahy. Ny fiainan'ny ratsy fanahy mamitaka tahaky ny akofa, ohatry ny vary nefa tsy izy, tsy azo ampiasaina n'inon'inona akory. Fa ny tsara fanahy kosa de zao velona. Iza moa le ranonaina resahana eo? Iza moa le rano velona eo? Jesoa. Tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona, iza ny rano velona eo? Jesoa. Tahaka ny olona zay miaina, iza moa ny tsara fanahy? Tsy ny olona manovo fiainana eo am' Jesosy ve? Lay niteny manao hoe zaho no rano velona. De afaka malala raha toa ka miaraka am' Jesosy ianao, raha toa isika ka miorina tsara ao am' Jesosy de zao mamoa mandrakariva amin'ny fotoany, tsy malazo. Ny tompo anie raha afaka malala ampiorina anao eo amoron-drano velona de Jesosy. Tsy ho azo ny fakapanahan'ny faharatsy toetran'izao tontolo zao zay mampianatra antsika toetra tsy mendrika, anadray aza maneho hevitra toy ny metimety vetivety, saingy hevitra manimba miafara amin'ny fahakalana, fanimbana olona. Dia hoy ihany ny mpilaza am'mpanao salamo hoe satria tsara fanahy ianao de izao fantatry Jehovah ny lalany marina. Fantany ny lalany marina andiny fahaenina. Io lalana alehanao de fantatr'Andriamanitra, ka tsy hanary ianao amin'iny lalana alehanao iny izy. Paoly any de nanazavany eo amin'ny Korinthianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo manao hoe ny tena fitiavana de izao miara-mifaly amin'ny fahamarinana, fa tsy hoe mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Ny lalan'i Jehovah toy ny mpanao salamo de zao ny lalany marina de lalana fantatr'Andriamanitra, lalan'ny fahamarinana. Ny olona tsara fanahy rehefa koa malala tahaka antsika mpino de izao engany ho tia ny lalàn'Andriamanitra isika, engany ho mpino izay tahaka ny azo amoron-drano velona isika kristianina, ka izao fantatr'Andriamanitra ny lalantsika. Zany hoe lalana iarahantsika amin'Andriamanitra ny lalantsika, lalana ifampitantanantsika amin'Andriamanitra ny lalantsika, tsy lalantsika samy rery. Misy nge lalana lalan'ny mpanota ihany fa tsy lalàn'Andriamanitra e, ny lalan'ny Kaina, ny lalan'ny Jodasy. Zany nge tsy lalan'Andriamanitra e, lalan'ny Kaina nandeha rery tamin'ny fotoan'andro, lalan'ny Jodasy nandeha rery tamin'ny fotoan'andro. Fa ny lalany marina de zao lalana iarahana amin'Andriamanitra. Ary zay lalana iarahana amin'Andriamanitra zay io mpanao salamo de zao lavorary afaka nataonao rehetra. Aza mainka hakatahaka ny fanaon'izao tontolo zao Paoly, fa izao tontolo zao de zao miaina ao anatin'ny fahakalana izy, miaina amin'ny lalan'ny ratsin'ny izao tontolo zao izy, ka manjary miataka amin'ilay fiainana. Toy Paoly manao hoe tandremo, aza manaiky tefeny zao tontolo zao, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falian'ny mpanota, fa ny lalan'i Jehovah no sitrany. Re avako zavatra roa no asehony ity salamo ty. Voalohany de izao, misy karazan'olona ety ambonin'ny tany, roa ihany. Ary io efa nazavain'i Saint Augustin tamin'ilay boky malaza, lay fehikeviny malaza, boky malaza soratany hoe les deux cités, na lay tanàna lehibe anankiroa. Dia tahak'izany koa,
misy any ny eto am'ty zao tontolo zao ty ny olona miezaka ho tsara fanahy, miezaka inona moa ny atao hoe tsara fanahy. Ny atao hoe tsara fanahy de zao ny makasitraka ny lalan'Andriamanitra, tsy mandeha amy lalan'ny mpanota. Dia ny atao hoe tsara fanahy de zao ny olona manovo hery ao amin'Andriamanitra, mahatoky ny fitsaran'Andriamanitra, mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra, mino fa misy valiny ny atao, misy valiny ny fihetsika rehetra ray atao. Ny ratsy atao ny tolo ary tena takatra an'zany hoe loza miantona, fa ny soa atao levenam-bola. Maika mofa antsika kristianina, raha mijoro amy marina isika de afaka malala, raha mijoro amy fahatsarana isika de afaka malala de zao mahazo matoky fa tahaka ny hazo amboleny eo amoron-drano velona de tsy hitsahatra ny fitahin'Andriamanitra eo amy fiainanao. Mifidiana ny fiainana ho Jesoa, mifidiana ny ho marina, mifidiana ny manao ny lalan'Andriamanitra, mifidiana ny manovo ny fiainana eo amy Jesoa. Misy ny tsara fanahy, misy ny ratsy fanahy, misy ny mino, misy ny tsy mino. Engane hifidy ny lalan'Andriamanitra isika. Fa ny faharoa zay aseho ny mpanao salama eto, tsy hoe misy karazan'olona roa ihany ka ny mpino de atao amin'Andriamanitra ao amy lalana tsara. Fa ny faharoa de zao, zay aseho nyty mpanao salama ty de zao misy valiny avokoa ny atao rehetra. Saingy tsy valiana eo ny eo mantsy ny ratsy atao ny soratra masina de mihazakazaka manao ratsy ny olona, fa tsy maintsy mivaly kosa nefa ny ratsy atao. Raha tsy mivaly ny ratsy natao de hoaiza moa ty fiarahamonina ty. Fa matoa ny olona tsy mangalatra, matoa ny olona tsy mamono olona, matoa ny olona tsy latsaka ao anatin'ny fahakalana, matoa ny olona miezaka, matoa isika miezaka manao ny marina, miezaka manao ny tsara, miaritra mizara fitiavana sy fifaliana de satria fantatritsika fa tsy foana ny fikerizantsika hainao amy tompo, satria fantatritsika fa misy zavatra aterak'izay eo amy fiainantsika de ny fifaliana, ny fiadanam-po, maika moa fa ny lanitra zay fampanantenan'Andriamanitra ao antsika mino atsika zay miaritra izany raha tsy reraka isika. Fa ho an'zay tsy maharitra ny rany kosa de zao filazan'ny tompo azy hoe am'fahavoazana. Raha ohatra ka tsy valina ny ratsy fanahy de raha tsisy valy ny ratsy atao de simba zao tontolo zao, manao ratsy daholo ny olona rehetra. Fa saingy zao fantatritsika ry havako malala fa ny atao de misy valiny avoko. Ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompo moa efa nanasitrana antsika fa izao raha tsy mibebaka ny mpanao ratsy de mitraika eo amy fiainany ny vokatry ny fahotana. Zany ry havako malala, misy valiny avokoa ny ratsy rehetra atao, misy valiny tsy mety ataon'ny olona rehetra, fa izao mitaona antsika hibebaka Andriamanitra. Mifidiana ny fiainana ary raha tokoa ka nifidy ny tsinety, raha toa ka nifidy ny fisalasalana, raha toa ka nifidy nandeha tamy lalan'ny ratsy fanahy de tao amy mpanao salama eto ianao hiverina amin'Andriamanitra. Hiverina amin'Andriamanitra hanovo fiainana vaovao, hanovo fanolora-tena vaovao. Eto any mpanao salama ry havana de manazava amitsika fa misy valiny ny atao rehetra. Noho zany de zao miverenao amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra no misy ny zavatra rehetra de ny fiainana. Raha toa ka nisy tsinetiny natao tao amy fiainana, raha toa ka sendra nipetraka teny amy fipetrahan'ny mpaniratsiry, sendra nandeha tamy lalan'ny mpanota, sendra nandeha teny amy lalan'ny ratsy fanahy de zao miala faingana eo, miverenao amin'Andriamanitra. Fotoana ny fibebahana zao mpanao salama eto. Raha tsy zany dia akoho fa ilan'ny rivotra. Fa andeha hiverinao amin'Andriamanitra, andeha hitodika eo amin'Andriamanitra, andeha hitondra ny fahotana rehetra eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Sitrako Jehova ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny mba hialany amy lalan'ny ratsy mba ho velona izy. Havako engane hifidy ny fiainana ianao, ara sanatriny injera de hibebaka ka hiverina ao amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa mamy ny teninao, manafatra anay hisafidy ny lalana marina,
ny lalan'ny fahatsaram-panahy, ny lalan'ny fahatahorana anao. Andositra kosa ny lalan'ny mpaniratsira, ny lalan'ny ratsy fanahy, ny mpanota izay tsy misaina afa-tsy zay hanimba ny finonanao na hanimba ny fitiavanamana. Tompo, vavaka aminao zahay, ao aminao Jesoa ihany no hanovozanay ny fiainana. Ianao lay rano velona, mahavelona anay am'ty tany karakaina ny fahotana ity. Raha miataka aminao zay dia simbany ny mpaniratsira sy ny mpanota. Fa ao aminao kosa no misy ny lalan'ny fiainana, de fiainana feno fitahina Jesoa. De ampahireo zahay aharitra am'zany lalana zany, azony aharitra amy lalana marina sy mahitsy zay niantsonao anay. Fantatrao ny lalanay, fantatrao ny fiainanay, de tehirizo zay Tompo, handeha am'zany lalana marina zany hatrany. Vavaky zay Tompo, misaotra noho ny ty herinandro mifarany ty, misaotra fa momba sy mitantana anay ianao. Hiatrika ny herinandro vaovao indray zahay, de miarova anay amy tana mahery Tompo. Tazony ny tongotray, tatany ny tananay, handeha amy lala mahitsy ny fiainana. Azavelanao ho azony fotoa mandratsy zahay, fa tao amy Tompo ho mpandresy tahaka anao hatrany. Jereo ny tanindrazanay arovy. Jereo ny fianakavianay zay mpanaraka ny mofinaina tahaka zao, rakofo fiadanam-po, rakofo fifaliana, anjaka amy tsirairay ny fiadananao. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io, fa eo amin'ny mandrakariva ny fahasoavanao. Amen.